Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa Diay Atamata. Diay Andriamanitra. Miarahaba anareo rehetra indray rakizy tonga eto amin'izao famelabelarana ara-tsoratra masina natao ho an'ny ankizy izao. Hianatra lesona sy handre tantara iray vaovao indray isika androany. Mialohan'izany anefa dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izay efa mbola omenao fotoana ahafahanay mizara lesona momba anao indray ho an'ny ankizy kely. Omeo fanahy masina izy ireo mba hanana fahazavan-tsaina ahatakatra ny lesona tianao ampitaina amindray androany. Omeo fahendrena ny ankizy kely rehetra izay miaino amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesona izay hoentiko amintsika androany indray rakizy dia manao hoe rehefa tsy misy ny hazavana. Andeha ange isika hijery ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Salamo 8:30. Salamo 8:30, andininy 12 sy 13 dia manambara toy izao: fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia manazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavolay tao an-kibon-dreniko ianao. Manambara ity andininy ity rakizy fa amin'Andriamanitra dia tsy mba misy an'izany maizina izany. Tsy mahamaizina aminao izy ny maizina. Ny alina sy ny andro dia mitovy ihany, sahala ihany ny mazava sy ny maizina. Tantarana ankizy vavikely anankiray no hoentiko amintsika androany. Alina be mihitsy tamin'izay, fa alina be mihitsy dia ny volana ihany koa maizina be. Tao anaty alina be tao dia tapaka tampoka ny jiro. Rehefa tapaka moa ny jiro dia inona ny zavatra mitranga ao an-trano? Maizina be tao an-trano. Dia tadidin'ity zazavavy kely ity tampoka hoe tato ambany fandriana nisy lampe de poche izay. Dia ao anaty maizina ao izy mitsapatsapa ao ambany fandriana hoe aiza moa ilay lampe de poche. Dia nalefa ny tanany nitsapatsapainy tao. Vetivety teo dia voatsapany hoe ty le lampe torche. Hitako le izy izy. Dia lasa nampiretiny le lampe torche dia ny ankizy kely moa zany rehefa
ao anaty maizina sy tapaka ny jiro, dia nataony voalohany mandeha mamonjy any dada sy neny. Dia lasa izy miaraka amin'ilay lampe de poche mandeha miala ao an'efitranony dia lasa andeha hamonjy any dada sy neny. Lasa aloha izy niditra tao an-dakozia. Jerevany tsisy olona mihitsy tao an-dakozia fa aiza ary dada sy neny. Tao anatin'ny maizina niaraka amin'ilay lampe torche izy no nisy feo tampoka ny teny avy any aoriana ny avany hoe fa inona mahazo anao anaka? Dia taitra be izy rehefa ao anaty maizina moa izany dia sary-tahotra kely daholo ny ankizy, na dia ankizy tsy dia matahotahotra aza dia indraindray ohatran'ny matahotra kely foana rehefa maizina be. Dia taitra kely izy dia nitotoka dia hozy izy hoe ay dada koa izany manaitra fotsiny dada. Dia hozy izy dada hoe azafady fa nitady an'ilay lampe torche anie dia jereva kay iny aminao iny ilay izy. Aloha mba hampindramo kely anahy vetivety iny lampe torche iny, mba jereva koa inona no tsy mampandeha ny jirontsika ao amin'ny compteur ao. Dia lasa nalainy dada ilay lampe torche dia izy rery sisa nitavela tao anaty haizina tao an-dakozia tao. Dia rehefa tavela ao anaty haizina izay moa tsika rankizy dia mandefandefa saina lavidavitra izay. Misamboaravoara ny saina ao anaty maizina ao. Rehefa nandefa saina iny izy dia tadidiny tampoka fa nisy andalan-tenin'ny vakiana tany am-piangonana tamin'ny fotoam-pivavahana mikasika ny fitadiavan'Andriamanitra mandrakariva ny zanany izay very ao anatin'ny haiziny fahotana. Dia nieritreritra izy hoe ohatran'izao mihitsy izany ny zanak'Andriamanitra rehefa very ao anaty haizina, tsy misy n'iza n'iza afaka hamonjy azy fa dia ao taraiky ao anaty haiziny fahotana ao izy. Kanefa dia izao, na dia mpanota azy isika ka toa tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay dia mbola tiany ihany isika zanany. Mbola nanome vahaolana ihany Andriamanitra mba hahatonga isika indray ho tafaray mba tsy ho tafasaraka intsony aminy. Inona ny vahaolana netiny antsika ray ianareo? Nomeny an Jesosy isika mba hitondra hazavana indray eo amin'ny fiainantsika. Toy ny asan'ilay lampe torche izay mitondra hazavana ao anatin'ny maizina be dia ohatr'izany mihitsy ny ataon'i Jesosy amin'ny fiainantsika rehefa tsika le tavela ao anaty haiziny fahotana iny. Izy no manome hazavana indray, manome famelan-keloka indray ahafahantsika manana fiainana feno fahazavana sy fiainana tafiaraka foana amin'Andriamanitra. Lasa nieritreritra ity tovovavy kely ary tampotampoka eo dia iny fa niakatra avany ny tara-pazavana teny amin'ny rindrina manambara fa efa iny dada efa miverina. Dia hozy izy dada hoe tsy vetivety ny fanamboarana an'io, tsy haiko hoe inona ny zavatra simba fa dia angamba dia atory ato anaty maizina isika androany alina aloha fa rapitso hita hoe inona ny fanamboarana tokony atao. Dia hozy ilay tovovavy kely hoe tsy maninona izany dada, tsy mampaninona izany, fantatr'Andriamanitra misy atsika. Ohatran'ny tsy dia tonga sainy dada hoe inona ny tian'ny zanako ambara. Tsy azo ny adi-saina loatra fa nanoka kely izy dia sady nifikifin-doha dia lasa zareo natory. Fa ilay tovovavy kely kosa dia fantany tsara hoe inona ny tiany ambara. Fantany fa na dia very ao anatin'ny fahotana azy izy dia manana ray any an-danitra izay tia azy, namorona azy ary na toy inona aiziny alina dia miaraka aminy foana Andriamanitra. Ireto misy teboka vitsivitsy ampahafantarana antsika ny fomba namoronan'Andriamanitra antsika sy ny fomba nahatonga antsika lasa tao anatin'ny haiziny fahotana ary ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika ny amin'izany. Voalohany dia izao, noforon'Andriamanitra araka ny endriny ny lehilahy sy ny vehivavy, noforoniny hanana hery, noforoniny hanana fahalalana isaina sy hanao zavatra maro be. Ao amin'ny Genesis 1:2-7 ny ahitantsika an'izany.
Noforoana ihany koa sika mba hanana fifandraisana amin'ny olombelona mitovy amintsika. Hoy izy Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:7 hoe tsy tsara raha irery ny lahy. Izany hoe noforoana isika mba hifandray amin'ny hafa. Noforoana ihany koa isika mba ho mpitantana ny tontolo iainana. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny andraikitra hifeny tany sy hikolokolo izany mba hahasoa azy ireo. Ao amin'ny Genesis 1:5 no ahitantsika an'izany. Indray andro nefa rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra ireo ray aman-drenitsika voalohany indrindra dia Adama sy Eva izany. Tena mpisaraka ny tenan'izy ireo tamin'Andriamanitra izany. Tsy afaka nifandray ny vatana tamin'Andriamanitra intsony zareo. Ka nanomboka teo dia natsiaro tena homeloka izy. Nanoty izy ireo noho ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra. Ary noho izany dia tokony ho faty izy. Ao amin'ny Genesis 3:7 no ahitantsika an'izany tantara izany. Vokatra izany dia izao: ny taranaka Adama sy Eva rehetra dia teraka niaraka tamin'ny fahalemena sy ny foronana hanao ratsy. Izany hoe isika izao dia teraka ao anatin'ny fahotana. Voateraka isika dia mpanota noho ny fahotana nataon'i Adama sy Eva. Nanome vahaolana nefa Andriamanitra. Nanefa ny sazy vokatry ny fahotantsika i Jesosy. Maty nisolo toerana antsika izy. Io no vahaolana indray nomen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra indray. Hoy ny teny ao amin'ny Jaona 7:5 manao hoe: "Donge raha antsika mamerina fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay." Ity misy fampiarana anankiray mba tiako ho ataontsika any amin'ny toerana izay misy antsika any. Enonareo anie ity fanontaniana ity raha nohariana araka ny endriny isika dia ahoana kosa no hahatonga ny voninahiny ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ao an-trano sy any an-tsekoly ary eo anivon'ny fiarahamonina. Andao isika mba ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Na dia mbola ankizy aza isika dia afaka mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny toerana izay misy antsika eny, amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ny dada sy ny eny rehefa ao an-trano ao. Rehefa irana dia tonga dia maneke amin'ny alalan'ny fahendrena izay aseho antsika any am-pianarana. Rehefa asaina mianatra lesona dia mianatra. Rehefa tsy asaina mitabataba dia tsy mitabataba fa mihaino tsara. Rehefa manao fanadinana dia tsy mangalatahaka fa mianatra tsara dia mahay. Rehefa izany dia miseho eny amintsika eny ny voninahitr'Andriamanitra. Ka dia ho hita fa zanak'Andriamanitra tokoa isika ary na dia mpanota aza isika dia manana an Jesosy miaraka amintsika eny foana. Ity koa misy fampiarana anankiray azontsika atao. Soraty amin'ny taratasy ny fahazaran-dratsy iray izay tianao ialana. Ohatra hoe za dia mamalivaly an'ny neny foana rehefa irana, na koa hoe za dia mangalam-pihinana kely foana fa tsy aritro mihitsy ilay sakafo ataon'ny neny, na koa hoe za dia be resaka be mihitsy any am-pianarana. Dia angatao ny fanamasina mba hanampy anao hiova amin'izany. Rehefa ataontsika ireo fampiarana anankiroa ireo dia ho hitantsika fa iseho eo amin'ny fiainantsika izany fahazavana omeny Jesosy antsika izany. Andeha isika ry vavaka.
Andriamanitra misaotra fa nomenao lesona mahafinaritra be izahay ankizy androany. Ampio izahay Jesosy mba tsy ho tavela ato anatin'ny haiziny fahotana, fa mba tongava manome fahazavana indray ny fiainanay tsirairay avy, ka dia ho voninahitra ao ny fiainanay na amin'ny toerana rehetra izay misy anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izahay bako fa iay atamata. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia